Ny mahazava-dehibe ny hay fotom-pinoana. Izay indray no anasananao amin'ity androany ity hiaraka melabelatra ny tenin'Andriamanitra isika. Faly miarabanao manokana nahatratra ity fotoana andalianantsika ny tenin'Andriamanitra ity. Androany no fotoana maranantsika n'ilay lohahevitra manao hoe nahoana no hay fotom-pinoana, nahoana no hay fotom-pinoana. Zay no lohahevin-dehibe izay niarahantsika nandritry nyity herinandro ity. Ka alohan'izay dia izao tiako ny mamerina ilay famaritana n'ilay hoe hay fotom-pinoana, hay fotom-pinoana. Tsy haiko na tadidintsika izy izay fa tiako ny mamerina azy. Ity hoe hay fotom-pinoana ity dia izao fanomezana fanamarinana voahevitra tsara mikasika izay inonon-tena. Ka noho izany mihitsy no hijerevantsika an'ilay hoe no mahazava-dehibe azy. Anisan'ny mahazava-dehibe azy dia izao mba hialany ny fisalasalana mibahana ao an-tsain'ny olona, mba ahafahantsika manome lanja manokana ny olona izay miresaka aminao, izay indrindra hafa finoana aminao. Ary anisany ihany koa fanamafisana ny finoana, ary ny farany dia ity hoe ho fitoriana ny filasan-tsara. Misy andalan-teny anankiray ity izay tiana ho ampita amintsika tsiraray avy. Ny mahazava-dehibe an'ity hoe hay fotom-pinoana ity, ary tokony indraindrayntsika toy ny fahamarinana ankehitriny ozy izy, ny hevi-diso isan-karazany, ary adidintsika ny mandalina ampahazotoana ny soratra masina. Noho izany dia izao mba ahafantarantsika mampita izay marina sy hanehoantsika izany mazava tsara amin'ny hafa, dia tena zava-dehibe ny ity hoe hay fotom-pinoana ity. Antsoin'Andriamanitra ianao amin'ity androany ity mba hanambara ny antony finoantsika. Antsoin'Andriamanitra ianao mba hilaza izay tena antony finoanao manokana. Tsy maintsy hijoro eo alohan'ilay mpitsara isika mba hanazava ny tena hoe fankatoavantsika izany lalàn'Andriamanitra izany, ary miantso antsika izy hiala amin'izao tontolo izao. Ary izany no anisan'ny tena mahazava-dehibe an'ity hay fotom-pinoana ity. Ka na inona raha heverin'ny ray aman-dreny fa mety ho anjanany, na tiano tonga mpamokatra etam-barotra azy izy, na ho mpamboly, na mekanika, na hianatra asa matianina hafa izy ireo, dia hahazoana tombony lehibe ozy izy ny fifehezana, ny fanabeazana an'izy ireo amin'ny alalan'ny finoana. Noho izany averina mandrakariva zava-dehibe ity hoe hay fotom-pinoana ity. Mila ampianarina azy ireo ny tena antony finoantsika. Noho izany andao hiaraka tena hahatakatra izay voalazan'ny soratra masina isika. Satria kely sisa dia ho avy Jesosy Kristy. Ary tian Jesosy ianao ho voaharo amin'ny fakapanahy izay mamely etsy sy eroa, mety eo ankavanana, mety eo ankavia, ary tena ilayntsika ny miainana amin'ny alalan'ny soratra masina. Izany anisan'ny mahazava-dehibe izany hay fotom-pinoana izany. Noho izany andao hanamafy ny antom-pinoantsika isika, ny fifandraisana amin'ny Jesosy Kristy. Andao hanamafy ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra isika, mba ho voaharo amin'ny fitaky satana rehetra. Ary ny zava-dehibe dia izao hoe ianao mitory ny filasan-tsara amin'ny olona rehetra tsy ankanavaka. Ny tompony hitahanao manokana, hitahantsika tsiraray avy mba ahafahantsika mizara ampaharetana ampitiavana ny finoantsika dia Jesosy Kristy izany. Amen. Iaraka hivavaka isika. Rainay malalo, isaoranay lehibe ianao satria afaka nandray ny teninao izahay, ary nijery manokana ny mahazava-dehibe ity hoe
ay fotomponoana ity. Nampianatra anay ianao ny amin'ireo zavatra tokony ho ataonay. Nampianatra anay ianao fa tokony hanana fifandraisana manokana amin'ny olona rehetra ary tokony hitory ny filazantsara amin'ny olona rehetra ihany koa. Ray malalo, ampio izahay amin'ny alalan'ny fanenao masina mba hahafahanay mampita izany amin'ny olona rehetra ary ihany koa mba ho voaharo ny olona tsiraray avy ny amin'ny fakapana izay alefan'ny Satana ary ny rariana ihany koa tompo malalo mba ho vonina tsara izahay raha ho tonga eny amin'ny rahoan'ny lanitra ianao ary ho anisan'izay hiaina miaraka aminao any amin'ilay fiainana mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanonana izany vavaka izany. Amen.